Ny IPAC moa zany dia toeram-pifanana momba ny fianarana-asa coiffure sy esthétique zay moa mahazatra taovolo sy ny endrika amam-bika. Efa nahatra roa amby telopolo taona ny sekoly ary toerana roa no misy azy amin'izao fotoana izao Ankadivato 67 hectares. Fiaraha-miasanay amin'ny sekoly ambony Jean-Claude Aubry dia ahafahanay manitatra ny fampianarana mba ho tsy ataoko hoe avolenta fa ho tsara kokoa zany ahafahan'ny mpianatra manana ny ataontsika hoe toerana eto toerana na ny vilany. Dia ty fiaraha-miasanay ity sy ny coiffure du monde zany dia vokatr'izay fihaonana tamin'ireto jeune talent reto, jeune créateur de Madagascar reto mba hiaraka hanao anti-hetsika ity zay ataonay hoe voalohany zay manao izao zavatra izao kanefa mifandraika amin'ny zavatra ataon'ny IPAC ihany le izy satria ny mpianatra ny IPAC ny tanjonay ho amin'ny mpianatra ny IPAC dia ny hoe mba ho lasa tanora ataontsika hoe manana ny fahaiza-manao ka ahafahany miatrika ny lafiny ekonomika mihitsy zany sy ny hoe famoronana sy ny lafiny ekonomika ao amin'io ataontsika hoe momba ny secteur ny coiffure sy esthétique io satria hatreto moa dia ohatrany hoe le secteur zay somary ataon'olona hoe faharoany zavatra ihany rehefa tsy mety ny fianarana kanefa marihako eto tena mila fianarana ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra ka te havita zavatra tsara ianao amin'izay asa ataonao ary tsy misy ny asa ratsy fa ianao ihany mahatonga ny izy tsara na ho ratsy zay angambany dia ankoatran'izay moa hoe ny ty fashion week ity dia zavatra malaza amin'izao tontolo izao fa tonga eto amintsika zany izy amin'izao fotoana izao ary tsy diso anjara izahay satria samy ao amin'ny tontolony tsarana ny kanto na ny lamaody izay mifameno tanteraka mihitsy satria raha mandeha ny lamaody dia tsy maintsy eo mandrakarivo izay fikarakarana endrika amam-bika izay dia araka ilay faniresaka teo dia hoe misy ny ezaka ataoko fifanampiana ny mpiarabelona zany zay mba fanimetana ny ilaina foana fanimetanana tsy hoe akory ny IPAC ny hoe manana dia makaiza loatra tsy hany fa le fitiavana anao zay fifanampiana zay no tena zava-dehibe fitiavana zay hoe fifanomezan-tanana zay zava-dehibe aminay.